Maro ny tetikasa mijoro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay manohitra ny karazam-pitrandrahana tsy ara-draviny. Iray amin'izy ireny ny tetikasa taratra, ankoatra izay asa izay dia miandraikitra ihany koa momba ny fananantany izy ireo. Miampis ny mangarahara eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana arena kibon-tany no antom-pisiany tetikasa taratra izay miezaka manova ny toe-tsaina. Tetikasa taratra dia tetikasa eo anivon'ny fivondronam-be ny Vika Katolika zany dia ny tena tanjona mba hampisy mangarahara amin'ny fitrandrahana ny arena kibon-tany eto Madagasikara, mba azo tombotsoa ny olona tsirairay avy amin'ny fitrandrahana ny arena kibon-tany eto Madagasikara. Dia ny toerana isana moa zany diocesen'ny Moramanga, diocesen'ny Tamatavy, diocesen'ny Tsironomandidy, diocesen'ny Fenerive-Est, diocesen'ny Toliara izay misy fitrandrahana vaventy ary ny diocese Mahajanga. Nandritry ny 3 andro no nivory tetsy amin'ny Père Karma Itosy ireo fiarahamonim-pirenena anatin'ny tambazotra taratra izay olona efa niofan'ny taratra avy amin'ny diocese misy azy avy. Voaresaka tao avokoa na ny arena kibon-tany vaventy na ny madinika, toy ihany koa ny mahakasika ny fananantany izay olana goava sedran'ny mponina maro anisa. Matetika aloha zany ny olana miverina dia ao amin'ny resaka fananantany sy ny tambiny izay miverina any amin'ny olona izay esorina amin'ny taniny, dia eo ihany koa ny tsy fahatongavan'ny vola izay tokony hiverina any amin'ny commune. Raha tsy tenitsika aka ohatra tsika frais d'administration, ny redevance, ny ristourna zany. Ireo zany dia anisan'ny mampitaraina n'ireo mera izay miara-miasa amin'ny projet taratra, izay membre ny réseau ihany koa, izay efa nofanina izy mahafantatra lalàna ireo dia sahirana izy ireo mitaky an'ireo zoo ireo. Nefa ny adidiny ny mpitrandraka ny mandony etra dia andraikitra ny fanjakana ny manaparitaka izany vola izany. Ny tanjona dia ny amolavola paikady azahoana izay mangarahara izay. Ireo paikady ireo dia miantefa amin'ireo tompona andraikitra voakasiky ny fitrandrahana na amin'ny resaka fanovana lalàna na ny fanaraha-maso eny fotsiny amin'ny resaka fananantany.